Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ny fampatsiavantsika amin'ity androany ity dia mahakasika ny fitiavan'ireny ny zanany. Arao ny tantara. Tany Chine dia nisy zazalahy kely avaram-pianarana, kingasaina, mahay ary miavaka tamin'ireo namany tamin'izay fotoana zay. Saingy renin'ity zazalahy ity dia poka maso, zany hoe ny ilany masony dia tsy mahita fa efa nitsoahana tao. Hany ka rehefa tonga eo akaikin'izany zanany zany dia menatra ity zanany ity satria ny mpianatra rehetra sy ny zaza rehetra miantso azy hoe reny poka maso. Farany tezitra ity zaza ity hoe rehefa any am-pianarana zao izy dia aza manantonay ianao fa mahamenatray izy ny masonao poka io. Nanaiky izany reniny izany ka aty ivelany any izy no manatitra ny zanany fa tsy manatitra azy any an-dakilasy. Nandeha ny fotoana lehibe izany zaza izany ary nahavita ny fianarany, nahazo asa izy ka niala tamin'ny toerana izay nisy an'ny reniny satria mahamenatra azy ny reniny izay poka maso ka nandeha niasa tamin'ny toerana hafa izy. Tsy indraindray fotsiny izy no tonga mamangy an'izany reniny izany, isan'ny enim-bolana, isan'ny taona vao tonga mamangy an'izany reniny izany. Saingy ny reny amin'ny mahareny azy dia malahelo ny zanany ka ndray andro nanapa-kevitra niala ny toerana nisy azy nandeha namangy an'ity zanany ity izay efa nanambady sy nananjanaka tamin'izay fotoana zay. Rehefa nandondona teo am-baravarana dia nanokatra ireo zanany, zany hoe ireo zafikeliny vehivavy ity zany, zanak'iny lehilahy iny, dia nahita vavy antotra poka maso ka nandositra avy hatrany ireny zaza reny ary nitabataba no sady nikika ary nitomany ka natahotra sy tezitra mafy ity lehilahy ity ary nitabataba ny reniny hoe fa maninona anao tonga tsy mampilaza no sady mampatahotra ny zanako amin'ity masonao poka ty, amin'ity masonao ilany tsy misy ty. Nitabatabany ny reniny ary tsy nampandrosoany tao an-trano ka niteneniny tamin'ireny hoe miverena ianao izy fa zaho mbola ho avy hamanganao afaka ray volana. Nalahelo mafy zany reny zany ary nody tany an-tranony. Afaka fotoana fohy taty aoriana ray volana, roa volana, nanapa-kevitra iny zanany iny handeha hamangy an'izany reny izany. Saingy indrisy rehefa tonga teo amin'ny tanàna izay nisy azy, efa tsy teo intsony zany reny izany, efa nodimandry, efa maty, nandeha nantsony Allah miverina tany aminy. Ny olona rehetrarehetra teo amin'ny tanàna nalahelo nahita an'izany reny izany, saingy nisy lehilahy anankiray niantso an'iny zanany iny hoe avy anao izy fa misy taratasy napetraky ny reninao ato amiko. Nalainy iny zaza iny na iny lehilahy iny ilay taratasy novakiny dia niteneniny ny reniny tamin'izay fotoana zay hoe ry zanako izy, minoa anao izy fa tsy misy olona tiako eto ambony tany mihoatra anao ary masay mianiana mifanta amin'ny tombo-zanahary zao fa tsy misy olona tiako mihoatra anao. Menatra anao izy mahita ny masoko poka fa ho azavaiko aminao ahoana fomba nahatonga an'io masoko poka tahaka izao. Tamin'ny fahakelinao izy nandeha nanao voyage atsika telo mianaka, zaho sy ny rainao ary ianao. Rehefa nandeha mafy ny tômôbila izay nitondra antsika dia accident tamin'izay fotoana izay ka teo ny nahafaty ny rainao. Fa ianao kosa tamin'izay fotoana izay dia potsitra ny masonao ilany ka rehefa nahita an'izany zao ireo dokotera nanapa-kevitra hanala ny masonao ilany dia niteny zaho tamin'ny dokotera hoe esorino ihany koa ny masoko ilany apetrao eo amin'ny masony io zanako io. Aleoko lavitra izaho mahita an'izao tontolo izao amin'ny maso tokana, mahita an'izao tontolo izao amin'ny ila masoko, anianiny izao tontolo izao amin'ny poka maso toy izay ianao zanako, anianiny olona ary toy izay ianao zanako ahita an'izao tontolo izao amin'ny maso ilany.
tiako loatra anao ozy izy ka nanao sorona ny masoko ilan'izao nomeko anao ka zany nahatonga ahy ankehitriny poka maso nafantaran'olona ahy. Teo vola-tsadranomaso iny lehilahy iny. Raha fantatro ohatr'izay ozy izy dia tsy nanelikiliky anao zao. Saingy indrisy tahak'izay sy ny tsy misy dia mitovy ihany. Afatra ho antsika rehetra. Raha mbola velona ny reninao dia tiavo. Fa tsy misy olona mitia anao mihoatra ny reninao. Mahavita manao sakrifisy amin'ny fiainany mba hiadananao. Mahavita manao sakrifisy amin'ny fiainany mba hiainanao am-pilaminana. Atsika zanaka tsy mahavita manao an'izay zavatra vita ny renintsika amintsika. Ka raha mbola velona izy, ajao. Raha efa maty izy, aza adino ny manao doan tsara ho azy. Fa izy ireo no nitondra antsika kibo tao an-kibo 9 volana ary niaritra ny ratsy rehetra nandritra an'izay fotoana izay. Zay no fampatsiavantsika tamin'ity androany ity. Abonnez-vous, partagez-vous ary atao j'aime fa mbola maro zavatra izay ho zarazaraintsika eto. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.